misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly-miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity zozan'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombontsoa lehibe indray dia ny fandraisana ny teniny hatrany zany. Nanderantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavakasika. Ianay tsarandrizan-danitro mpala velom-piderana anao izahay noho ny fotoana izay omenao anay. Misaotra anao ihany koa izay manomeny fahamarinana rehetra ihany koa eto aminay. Eny fa na dia ao anatin'ny zavatsarotra sy ny fimahafahoan'ny zavatra tsy marina ary izahay dia tsy avelanao ilona ao amin'ny tsy fahamarinana fa omenao hatrany ny fahamarinana mba hanazavanay ny lalako ombanay. Koa mety ianao tompo hiasa niva ny tokantranonay tsirairay avy mba ho anjaka ny fahamarinanao tokoa ny aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesinantsika androany dia manao hoe solika fitaiza. Azavain'i Jesosy ao amin'ny fanoharana momba ny Virjiny folo sy ny fanandramana izay ho lalovan'ny fiangonana mialohan'ny fiavian'i Jesosy fanondroany zavatra io. Nanavaka sokajin'olona anankiroa mianjy ny fiverenana izy. Misy toviany betsaka izy ireo saingy teboka iray lehibe ny mahasamy hafa azy. Samy miandja ny mpapakatra izy ireo, samy resy tory teo am-piandrasana ihany koa. Niarany fo rehefa nandre ny fahatongavan'ny mpapakatra ary samy nanisy solika ihany koa ny fanalany. Ny any tsy nampitovy azy dia hanana solika fitaiza ireo Virjiny 10 enjy mba hamenomany fanalany rehefa lany ny solika. Tsy ho nisy nahita ny mahasamy hafa nyreto sokajin'olona ireo raha tonga loko koa manko ny mpapakatra. Ny fihemoran'ny fotoana izany no nampiavaka ny adala tamin'ny enjy. Tsy voandray mandeha ny vahoaka an'Andriamanitra ny restory tao anatin'ny fotoan-dehibe. Restory ireo mpianatra telo akaikin'i Jesosy indrindra tamin'ny fotoana niovan'i Jesosy tarehy teo an-tendrombohitra. Avy eo dia ireo mpianatra ireo ihany no restory raha vao avy nangataka tamin'i Jesosy mba hiara hivavaka aminy tao amin'izany Getsemane. Restory tao amin'ilay sambo nitondra azy nanalavitra ny asany antsoin'Andriamanitra azy tany Ninive ihany koa Jona. Ary nampitanjona an'i Paoly ao amin'ny Romana 7:20 ilay manao hoe ary tokony hanao an'izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fahatoriana hozy izy. Efa lasa ny alina ka efa mbiakaiky kokoa ny andro ka aoka ariantsika ny asany maizina hitafitsika ny fiadian'ny mazava. Fotoana tokony hiambenantsika sy hivavahantsika mihoatra noho ny teo aloha ny fotoana mialohan'ny fiavian'i Jesosy fanondroany. Ny afatra fototra ho an'ny fiangonana ao amin'ity fanoharana ity dia izao mila solika fitaiza isika eo am-piandrasana amin'ny fiavian'i Jesosy. Maneho ny tenin'Andriamanitra ny fanala, ny solika kosa dia maneho ny fanahy masina izay nanosorana mpaminany, mpisorona ary mpanjaka. Nanositra an'i Jesosy ny fanahy masina mba hanatanterahany ny asany teto tany. Dia toy izany koa ilayntsika ny ofeny ny fanahy masina mba hanatratrarantsika ny tanjona eo am-piandrasantsika ny fiverenan'i Jesosy. Irina dia mba hifoky tokoa ny tsika tsirairay avy eto tsy ho resitsory
fa ifo hikatsaka ary hijery ihany koa ny solika ka ampihiratra azy hoe fa atombotra tokoa ny fotoana. Amen. Ry Andriamanitra tianay ao misaotra anao izay ny amin'izany lesona no menao anay nio izany. Mangataka aminao izay tompo mba ho foazonao ny matory rehetra ary ihany koa aoka atsapy izahay fa efa akaiko tokoa ny fiavianao tsoerany amin'ny raolanitra ka tokony efa ho vonona amin'izany izahay. Mangataka aminao mba handrotsaka fanahinao masina aminay tsirairay avy ka andeha araka ny fanahinao masina na izahay ho zanaky ny mazava tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.